JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Mitoyatrano ny faneho-kevitra mahakasika ny tranga fivarotan-danaka ao amin'ny faritra Vadivavy sy ny faritra Fitofinany ankehitriny. Mazava nefa ny voalazan'ireo olom-boafidy ao amin'ny distrika Nikongo fa misy io fivarotan-danaka io ary vonjy aina manoloana ny fahasahiranana menjado no ataon'ireo ray aman-dreny. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ireo mponina ao Mananjariny amin'ny tokony anarenana ny Canal de Pangalana ao Pangalana Sud 9 kilometatra atsimony Mananjary. Miakapity avokoa ny entana rehetra ary miaina ao anaty fijaliana ireo mpampiasaina ireny rano iny amin'izao fotoana, rano nambaran'ireo mponina. Mitaraina noho ny loton'ny rano ny jirama ireo mponina Initosy amin'izao fotoana. Andro maro izay tsy azo sotroina ny rano raha ny fanazavana. Nampangotraina azy marikivy ary mangidy mihitsy ny rano hoy ny fitarainan'izy ireo. Niverina indray ny tizadisa eo amin'ireo mpino ao amin'ny fiangonana Tesosy Mamonjy androany. Nitaky ny diran'izy ireo tao amin'ny fiangonana anatrika ny fitaom-pivavahana ireo mpino izay avy nisitaka teo aloha saingy tsy nanaiky ireo efa tao anatiny ka raikitra ny fifamaliana. Itoy ny hetsika ahazona ny fiangonana foiben'i Jesosy Mamonjy Akorondrano hoy ireo mpino sasany. Anivelany, ny sesisesy ny rivodoza tao Kalifornia nanomboka ny fiandohan'ity taona 2024 ity. Vokany, misy 720 ireo namony ainy noho ny fiotsahan'ny tany sy ny tondradrano tao an-toerana. Itoy ny rotsakorana izay ahina idibo-drano tanteraka ity firenena ity. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga sondray eto amin'ny fampahalalam-baovao ho ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mitoetra ny fanehoan-kevitra mahakasika ny tranga fivarotan-jasa ao amin'ny faritra Vadivavy Fitofinany ankehitriny. Mazava nefa ny voalazan'ireo olom-boafidy ao amin'ny distrika ny Ikongo fa misy io fivarotan-janaka io ary vonjy-aina manoloana ny fahasahiranana mianjaty no ataon'ireo ray aman-dreny. Fanadihadiny Gaetan Andriatsilavo. Tsy mifanaraka velively amin'ny kolotsaina sy ny sotoavina malagasy ny mivarodranaka na inona tranga mety misy ka melohany hatanteraka ny tetikady politika maloto izay ampiasaina dia ny fanelezana tsao andemena ny saim-bahoaka sy anohitoina ny filaminana anatiny ankehitriny. Io no nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly, faneho-kevitra avy amin'ny mpitondra izay niteraka ady hevitra sy resabe teny anivon'ny fiarahamonina. Raha ny zava-misy aloha tsy amin'ny resaka kolotsaina sy fomban-drazana fa vonjy aina no atao. Nazava ny tenin'ilay ben'ny tanàna ao andefapony distrika Nikongo Omaly. Aleo ny ray aman-dreniny mahita ny zanany velona eny an-tanan'olon-kafa toy izay ho faty ny anohanana ao an-tranony noho ny tsy fisiana. Izany hoe tsy fidy no an'ireo ray aman-dreny ny eroso amin'izany dingana fivarotana ny zanany izany saingy tereny ny zava-misy. Tena be dia be zany ao anatin'ilay fahasahiranana. Tena ny hoanina za tsisy. Misy ny sasany ara andeha karama izy vady verina avy any ilay zaza maty ao an-trano. Dia manoloana an'izay ilay hoe mivarotra zaza indray izay ny hevitra andry zareo zany dia izao hoe aleo zany hoe mba mamidy ilay sasany dia amin'izay mba miadana any amin'ilay mpanan-karena mpanam-bola toy izay ho maty miaraka aminy ao an-trano. Izay zany mba tena hoe hevitra andry zareo. Dia tsisy moa izany mesatsiny anazy satria dia tena tsisy tokoa no hoanina. Any eny izao ny zavatra hoanin'olona any dia bokazo, via, vodina via, zavatra tsy fihinana zany reny zavatra voan-javatra eny mihatokatona amin'ny kafe reny, zavatra mangidy be dia alonana anaty rano dia iny no hoanina rehefa afaka 3 andro. Dia tsisy zavatra azo atao sady aleo ny mivarotra toy izay ho maty ao akaikiny eo ilay zaza. Midika izany fa misy io fivarotan-janaka any an-toerana io no ny fahasahiranana iainan'ny mponina. Samy nanamafy ny fisian'io fivarotan-janaka io na ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika Nikongo na ireo ben'ny tanàna any an-toerana. Nanamafy ihany koa ny mpanango-baovao ao amin'ny radio tsy miankana io ao-tampon-tanàna Nikongo. Ity faran'izay nilaza fa nahita maso ary manana profo mazava amin'izany.
minitsy mahita ny zava-misy sy mitranga ao an-tanàna ve hoy izy. Ireo solon-tenam-panjakana sasatsasany ao an-toerana samy mila 19 araky ny fanehoan-keviny hatrany. Nanamafy mitondra fanjakana tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa ilaina ny fifampitezana ka tsy hinanam-boly ny olom-pirenena fa hanana fahamailona sy fahazarana ka tsy avy hatrany dia ino sy izara ny vaovao mivoaka rehetra. Izany hoe tsy manana ny antsoina hoe kredibilite intsony ve izany ireo olom-boafidy any an-toerana ireo manoloana io fanehoan-kevitry ny mpitondra io. Solombavam-bahoaka, voafidim-bahoaka manana ny anjara toerany manokana ary laharana fahatelo no misy azy raha ny rafitra fitantanana ny firenena no resahana. Manana ny maizy azy ihany koa amin'ny distrika sy ny faritra na voafidy azy. Komisaira no naneho ny heviny ka nanamafy fa misy ny tranga fivarotan-janaka no ny fahasairanana menjady ary manana profo mazava. Fanampin'izay, be ny tanàna manana ny maizy azy ihany koa ary voafidim-bahoaka no nanamafy ny fisiny sy nanazava ny antony. Tsy kredibla intsony ve izany ireo solon'ny vahoaka ireo? Voalaza ny filan-kevitry ny ministra fa efa nisy fanadihadinana natao ka ny vokatr'izay no nilazana mazava fa tsy misy tranga fivarotan-janaka inina ahely. Izany hoe tsy afaka milaza sy mitatitra ny vaovao mikasika ny fijaliam-ponina intsony ve izany ireo olom-boafidy isaky ny faritra na ny distrika na alany azy avy. Ka raha milaza ny zava-misy ainan'ny mponina any aminy dia voatery ve ny mpanao gazety manomboka izao manontany ireo tompona andraiki-panjakana sy ny OMC any an-toerana va ho afaka mamoaka vaovao. Izany ve ny adina ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety tao anatin'ny taona maro teto amintsika ka ireo fitokanana fotodrafitrasa fa avy tany sekoly sy ny vaovaon'ny fitondrana no tsy maintsy ampitaina ka izay no antsoina hoe fampahalalam-baovao. Tsy ny mpitondra ve ny tokony hijery sy amahany olan'ny mponina ka tsy ho tonga amina dingana tahaka izao mitranga anikonga kehitriny izao. Voalaza fa mitoy ny fanadihadinana toerana mahakasika io tranga io. Irarina izy vahaolana mazava sy azo tsapahitanana atolotra ny mponina any an-toerana aorian'izay. Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray manao antso amin'ny fitondram-panjakana ireo mponina ao Mananjary amin'ny tokony anarenana ny canal de Pangalane ao Pangalane Sud izay 4 kilometatra atsimony Mananjary megabidy avokoa ny entana rehetra ary miaina ao anatin'ny fijaliana ireo mampiasa ity renirano ity amin'izao fotoana raha ny nambarany ireo mponina. Fanampanazavana hoetiny Ange Florian. Velontarena manoloana ny faharitrian'ny rano ao Pangalane Sud 4 kilometatra atsimony Mananjary ireo mponina mpifamezivezy amin'ny ity renirano ity amin'izao fotoana izao. Manao ansova araka izany izy ireo ny amin'ny tokony hangadina ny canal de Pangalane indrindra fa ilay toerana lasa tora-pasika amin'izao fotoana izao. Lolohavana sy zogaina amin'ny soroka ny entana amin'izao fotoana izao hoy ireo mponina. Say pagnanentana amin'ny lakana lakapongo zao dia mitahin'olo vao afaka ary olo avy nakatagna somarita zao mamoro lakana double lakana andao visimo tavela Pangalane lakana Pangalane koa resy andao Mananjary sairagna be aloha ngaiky bonesa bozanareo zegny eritreritran'ny zava-ohatra angala bogna vary nao vao hinan-kany sisy entana aty vao Mananjary vao lafaka gn'elegn'elegna tsy raha misy zavatra resy betiketaka vao mahay vao azy vola. Dia manaona le fitateran'entana amin'izay ranondritra zay dia mandeha vaigna dia mosary olo misy rano 3 andro dia dia mila 10 canal ka zay la hitaita zay mila 10 canal fa mizaly vahoaka tegna fa fosifomboka zao moa dia mbola tatry entana ka vaigna aminao no filaka mbola magnarama olo aloha sy misy zaza irahanao. Raha ny zava-misy any amin'ny distrikany Mananjary iny ankehitriny amidy amin'ny vidiny mora ny vokatra raha toka mbola manakarama olon-kafa hibata entana izy ireo. Midangana ihany koa ny vidim-piainana ary jifaina 700 ariary ny raika apoka amin'ny vary raha toka 300 ariary ny raigony amin'ny charbon. Pasirana ilana be taty canal marivo lehibe va iny se magotena mizaly aminay eo mizaly la tato misy efatralina 10 alina vao afaka amin'eo ary la te maolo tanàna dia mizaly aby zany fisaranana aminay igny mizaly olo aminay igny dia taterina tatovina ka atao ka vai sang dia agnaty rano ny sanagny dia mampikarama dia tsy manko dia nampikarama karamany zareo tanàna eo zagny koa dia mampiolo mikarama ka dia dia lafo be ka lafo sandraha raha velainy mitiagny dia lafo be lafo valonjato kapoka menaka amin'izany dia fakadisia ivay raha 300 efajato. Miaina ao anatin'ny fahasairanana araka izany ireo mponina ao anatin'ny distrikany Mananjary iny ka manao antsova amin'ny fitondram-panjakana hijery akaiky mahakasika ity olana misy ao amin'ny canal de Pangalane ity.
Vinavinana ho tanterahina eo anelanelany ny 7 novambra sy 7 desambra amin'ny fiodinana voaloha amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny anambarany ny mpampiakateny ny Seny Androany ankilany Hiatsy araka amin'ny fifidianana filoham-pirenena na amin'ny fiodinana voaloha na amin'ny fiodinana faharoa kosa ny fifidianana communaly fa ho atao mitokana rano fanazavana eo amin'ny sariny Henri Florian Trany. Taorin'ny antsoantso nataony ny firaisam-monim-pirenena sy ny antoko politika mahakasika ny tokony amoahy ny Seny ny teandrom-pifidianana amin'ity taona ity. Nanamafy ny mpampiakateny ny voamera-pirenena maleo tena misana ny fifidianana Androany fa ho fanajana ny voalaza lalana velo eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho tanterahina eo anelanelany 17 novambra ka hatramin'ny 17 desambra ho avy izao ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika. Karaha 17 ny volana Janoary no mifarana fiam-piampiasan'ny filoham-pirenena dia tokony eo anelanelany fa 17 ny volana novambra ka hatramin'ny 17 ny volana desambra zany nanaovana azy. Zay zany ilay fifotorana amin'io rijatena io fa misy rijatena anankiray koa zay tsy azontsika maivanina ny amin'io tokony atao fotoana maitany dia zay lafin-javatra roa zay zany no tsy maintsy lanjalanjaina mba ahafahantsika zany hoe tena ao anatin'ny vaninandro ahavorana be mihitsy mba efa tokony vita le izy. Vaninandro ahavorana nge ohatra antsika zao volana Janoary tamin'ny faraparan'ny volana Desambra nanomboka ny orana tena hoe orana fa raha lefa maritana isa-taona manomboka fa 17 ny volana Novambra ny fotoana fahavaratra. Tsika nefa mahita fa zava-misy aloha hatreto ny fandroan'ny tapitapaka ny volana Novambra io tsy tena mbola misy orana. Zany hoe ny fiodinana voalohany zany mety manodididina aty amin'ny fepotona lolohan'ny fetoam-pahavaratra aty fa le vaninandro ny anaovana fiodinana faharoa no kajina mba ho vita alohany tena fitoam-pahavaratra be amin'ny be orana be iny zany hoe aloha amin'ny farany taona. Nanamafy ihany koa ity mpampiakateny ny Seny ity fa tsy hiara-dalana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fifidianana kominaly noho ny lalana misy eto amintsika. Samy hanana ny fotoana hanatanterahana azy araka izany ireo fifidianana rososona ireo. Foto-kevitra mena lanjatra amin'izay dia hoe raha toka mifanakaikaiky ny fifidianana eo anivon'ny firenena zany hoe ny élection nationale tahaka ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana isa-paritra dia omena tombon-dahiny aloha ny fifidianana eo anivon'ny firenena zany hoe irosona aloha ny fifidianana filoham-pirenena. Ohatrany tsy mety raha hoe eo anelanelany fidinana voalohany sy fidinana faharoa koa nefa nanaovana ny fifidianana communaly. Anao izany tsy maintsy vita mihitsy ny fifidianana filoham-pirenena vao irosona ny fifidianana communaly dia ho jerentsika arak'izay ihany koa ny fepetra takin'ny lalàna indrindrindrindra amin'le resaka hoe fitoam-pahavaratra sy maitany. Lalàna efa mamaritra hoe tsy misy fifidianana azo ampiarahana hafa le taloha le hoe fifidianana fidinana faharoa sy ny fifidianana solomamoaka angamba izy iny le niaraka fa ny lalàna dia hoe tsy ny lalàna moa zany fa mifoto-kevitra dia rehefa tsy azo ampiarahana izy dia hoe mifoto-kevitra dia hoe ny fifidianana nasionaly tahaka ny fifidianana filoham-pirenena no tsy maintsy mandeha aloha na omena lanja kokoa dia manaraka ny fifidianana eny anivon'ny faritra tahaka ny fifidianana communaly. Hatreto tsy mbola misy ny fepetra takiany lalàna mamariparitra ny mahakasika ireo diaspora handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Midika izany fa tsy ho amin'ity taona ity ny fandraisana anjara n'ireo diaspora amin'ny fifidianana. Farany raha ny Antotanisa Voray avy eo anivon'ny Seny manodidina ny 220 faingo 70 isanjato ny mponina mahafeno fepetra no voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ankehitriny manerana ny nosy ao anatin'izao fotoana fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana izao. Lafim-baovao hafa kosa indray mitaky ny anatanterahany fitondram-panjakana ny fampanantenana amin'ny fandraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana raikitra ireo fa mpiasa teny anivon'ny CTC Antananarivo. Mahery ny 700 izy ireo no voalaza fa ho raisina tamin'izany fotoana rotaona aty aoriana tsy hita io fampanantenana nambatra ny filoham-pirenena io rany fanazavana fanampanazavana hoentiny olona saina. Nanao itsika fanairana teny Anosy androany nisy olo-tenandreo mpiasa ny asa teo anivon'ny CTC teto Antananarivo izay nisedra tamin'ny fandraisana an-tanana ireo marary tamin'ny fotoana nampirongatra ny valanaretina COVID-19 rotaona lasa izay. Ankoatry ny tambikarama fampanantenana nomena azy ireo ihany koa ny horaisina mpiasam-panjakana saingy tsy hita ny fampiarana izany mandrakandroany. Miisa 732 zay misy docteur, misy paramède, misy agent administratif, misy agent de surface.
manao etsika fanairana zay androany satria zao ny antony nampanantenanay andro matofilo tamin'ny 3 mai 2021 fa hoe andray anareo izay misehatra mivantana amin'ny ady amin'ny covid-19 eforotaona zany le fampanantenana ohatrany mahatsiaro zany zahay hoe natao ankilabao satria efa mety hoe efa tsy ohatrany talohatsony moa zany ny fisehoan'ny covid amin'izao na mbola misy azy le fampanantenana ve zany zao aiza sanatria ve fampanantenana pokaty le izy raha mbola tsy mahazo valiteny tsy mbola mahazo valiteny mahafapo tsy mifanaraka amin'le fampanantenana ny zava-misy mbola iroso zay amidingana ambonimbony kokoa noho izao fanairana ataonay androany zao. Ankoatra ny tsy fanatanterahany fampanantenana filoham-pirenena io ary irarira ihany koa izy ireo rehefa manatona ny ministera pia raha ny fanazavana. Nisy koa conseil des ministres tamin'ny 27 avril 2022 izay namaritra fa handray ny volontaire payant ho mpiasa-panjakana raikitra 30 juin 2022 no nanomboka ny ministera ny fahasalamana nampanao dossier anay hoe manaova dossier ianareo fa isivana ny momba anareo tawarinan'izay nefany tsy nisy référence aloha voalohany le dossier nalefana akany tawarinan'io rehefa nanontany foana izahay tsy nitsahatra ny nanontany hoe aiza ho aiza momba anay zao satria be dia be zahay tsy anasa daholo ireo olona rehetrarehetra ireo zao hatramintsika amin'ny teny zao raha ohatra ka misy olona mandray dia lazaina fa tsy mbola priorité izahay tsy mbola misy tokotany no momba anay iroso amidingana manaraka ireo mpiasa teo anivon'ny CTC ireo raha tsy misy valiny fitakiana raha ny fanazavana hatrany. Mitaraina noho ny loton'ny Jean Jirama ireo mponina Enitosy amin'izao fotoana andro maro izay tsy azo sotroina ny rano raha ny fanazavana na ampangotrahana sy marikivy ary mangidy mihitsy ny rano ho ny fitarainan'izy ireo fanampanazavana. Atsaboka marikivy ary mangidy mihitsy aza ny ranon'ny Jirama efa ho andro maro izao hoy ny fitarainan'ireo mponina Enitosy manginy fotsiny fahatapahana lavareny sy matetika tsy misy tompona ndraikitra mijery miaritra fotsiny zava-misy izahay hoatrany ny fanazavana dia maloto rehefa makara mavomavo ny rano dia makara kibo ohatra menamena rehefa le tapaka iny zany mipopy dia ohatra menamena le izy dia hafahafa be ny tsirony le rano na mpangotrahana ary izy dia hafa ny tsirony dia le zanak'le olona eto akaikinay zao sotro mangatsika dia narary kibo mivalana be mikakaroka loatra amin'izao ny rano sady tapatapaka tena maloto be marikivy matsaboka be mihitsiny dia tena zahay raha mihinana azy tena marary kibo mihitsiny zany ray sasana zany aloha dia tena ohatrany tena grave be mahitsiny taraina zay tany amin'ny be ny tanàna zany ny tena ny taraina zay dia efa tonga tany amin'ny Jirama izy ny afatra le ao amin'ny Jirama mihitsy tsy haiko hoe ahoana na ahoana tsy nisy olona nijery hatramin'izao efa elaela mihitsy no misy an'izay rano matsaboka sy mangidy mihitsy ary indraindray eo amin'ny tsy efa eo amin'ny 4 mois rehefa rano rehetrarehetra mihitsiny rehefa rano rehetrarehetra mandeha amin'le pompe zany dia ohatr'izay daholo pompe any avelany ikambanany be sy ny maro mihitsiny tena mitsaromenty zahay eto Etosy any momba ny rano nanomboka tamin'ny herinandro nakaty ny rano menamena be efa tsy fantatra tsony hoe ranao vaisa zany zao le rano sotroina hoanina eto Etosy amin'izao tena mijaly zahay fa mba mangataka mba vahaony olana zay aloha mbola tsy Jirama fa le izy zany tokony mba fahatsapatena no mba eritreretinay satria le izy amin'ny marano an-drano dia rano mamehaina dia efa maninana raha maloto no hoanina eto Etosy foana tsy voasambany no nisy fitarainany mpanjifa momba ny kalitaon'ny ranon'ny Jirama tahaka izao tsy mbola nisy hatreto ny vahaolana maharitra natolotry ny tompona andraikitra mahakasika izany ankilany mezaka manala ny manandrify azy ny sehatra tsy miankina manoloana io nahazo fampitaovana vaovao ahafahana mitsirika ny kalitaon'ny rano amin'ny alalan'ny tetikasa RISE ny Institut Pasteur de Madagascar ireo tompom-pahasalamana any amin'ny faritra ambanivohitra no hisitraka ity fitaovana ity raha ny fanazavana. Fitaovana miisa roa ahafahana manao analizy na mitsirika ny kalitaon'ny rano sy ireo hampitsopitsony mety ho hita ao anatin'ny rano tahaka ny arsenika, calcium ary ny nickel. Noho izany natao ity tetikasa ity ahafahana mametraka ireo fepetra sakana ilaina amin'ny faritra ambonivohitra fa indrindra ny fanatsarana ny fahazahoana rano fisotro madio any amin'ireo CSP2 dans l'administration des soins au niveau des centres de santé de base.
Mananika ny 570 ariary ny kapoaka ny vary gasy raha ny fanadihadiana natao androany mirona amin'ny vary stock na ihany koa famampiana ny vary arotsaka ny isa tokantrano noho izay fiakaram-bidy izay fanadihadiana hoentin'ny fitinokolona. Ahitana fiakaram-bidy isan-kerinandro ny vary izay fototry ny sakafon'ny malagasy. Anton'izany faratsy ny lalana any amin'ireo lalam-pirenena ka mampiakatra ny vidiny hoy ireo mpanangom-bokatra sy mpamongady. Ho an'ny tokantrano maro, tsy takatry ny fahefa-mividy intsony ny vary gasy izay mahatratra 203 ariary ny 1 kilao. Any amin'ny vary stock izay jifaina 403 ariary ny kilao no mirona ny safidin'ny olona. Andavanandro moa zay hita androany no hanina androany, ny hitanao koa moa ny asa tsy dia misy firy atao tanàna. Zay zao eo mandro rosy tapany zay efa mianaka eo zazakely anankiray lasa rosy tapany fandronay lasa raisy tapany zao ka misafidy an'le vary le amin'ny mora mihitsy. Magaga moa zany satria mamazana miakatra foana ny vidim-piaina. Io miakina amin'ny fitondram-panjakana ihany raha ny vahoaka tatsano karinao omena fanampiana dia azo lazareo hoe miaina ny vidin-javatra kanefa moa le zavatra tsy raha malala miraisam-pirenena dia ohatran'ny voatery le fanjakana manao zavatra hafahafa eo amin'ny fiainana eo amin'ny fitantanana firenena manafatra vary amin'ny velany kanefa raha reny voly reny mety namankarana amin'ny tatsa mety vita tsara ihany. Raha any aloha eo amin'ny 10-12 kilo dia efa ampiaina izy raha 10-12 kilo raha volana. Zay olona roa ihany tsiny. Raha tsy misafidy fa le vary ambanimbany ihany no vidiana zay nitakatra aloha dia tsy maintsy zay no atao. Manomboka amin'ny 5 alina sy 1 hetsy ariary ankehitriny no angalana ny iragony amin'ny varina farany. Raha toka 2 arivo sy 3 alina sy 1 hetsy izany tamin'ny fanadihadiana ny volana novambra lasa teo. Nahitana fiakarana manodidina ny 4 arivo sy 1 alina ariary ny iragony amin'ny vary tao anatin'ny 2 volana. Raha ny hita eny an-tsena, ny vary stock no 700 ariary ny kapoaka, raha toka mahatratra amin'ny 3,700 hatramin'ny 5,700 ny kapoaka ny vary makalika sy ny vary gasy. Miakatra be mihitsy. Amohita tsony zay taka fa tsy maintsy mividy ihany ny olona. Ilain'ny olona ihany le vary gasy atao vary soa. Isan'andro ihany ny olona zao mividy tsy dia misy mividy angony zany tsony. Fa miantsena tsy mandeha zany tsy mandeha ny tsena. Zay no azoko lazaina. Ny hena ireo mpanjifa kely ny tombarotra ho an'ireo mpivarotra manjara raha ny fanazavana. Tena kely dia kely aloha le izy fa zany hoe fa asa zany ny tena dia tsy maintsy atao fa raha ohatra ka mamoaka vary ray gony zany zay ao anatin'ny vary ray gony zany eo amin'ny 500 sy 500 sy 2 arivo eo zany ny tombom-barotra azo. Nefa ny rehefa le maka vary tsy maintsy misy koa frais atongavan'izy eto amin'ny fivarotana dia tena kely dia kely zany le tombom-barotra le vary aloha zany matetika miakatra foana isan-kerinandro satria izaho zao indray mpandeha isan-kerinandro maka vary isaky ny sabotsy dia isaky maka vary zany isaky ny sabotsy dia miakatra foana le vary. Tena niakatra be tamin'ity taona ity zany zao ataontsika hoe in-5 na in-7 mihitsy angambany. Hatreto tsy voafeny fiakaram-bidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro. Tsy mahavaolana ny fanafarana avy any ivelany izay isany miteraka ny fitotongan'ny isandam-bola. Tsy hita ihany koa ny tosika ho an'ireo tanysaha ahafahana mampitombo ny vokatra eto anatiny. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany ny vandy olana vidim-bary ny fanolana n'ireo mpamongady sy ny lehibe ny distrika tany Andilamena tapaka nandritra ny fivoriana ny arana tamin'ireo tompona andraikitra Isatokajany sy ny solotenan'ireo mpamongady fa oferana ho 500 sy 700 ariary ny vidin'ny vary farany ambany ray kapoaka any an-toerana. Fanampanazavana hoentin'ny Ilary Nasoliniana. Nahitana marimaritra iraisana ihany ny vidim-bary tao an-drenivohitry ny distrika ny Andilamena rehefa ny fampidinga ny mpanjifa sy ny mpandrarary ny fanjakana nahitana ny lehiben'ny distrika sy ny OMC 5,700 ariary ny vidiny farany ambony amin'ny iray kapoaka amin'ny vary fotsy raha toka 700 ariary no tsy nampifanaraka teo aloka na tonga ny mpivarotra tsy namoaka ny vary tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Isan'ny fandaminana izay natao tsy maintsy hitsinjovana ny tsena anatiny hijerena ny tantsaha, jerena ihany koa ny mpanjifa, jerena ihany koa ny mpandrarà dia nisy fiapetrany raisina teo
misy ny fitonjato amidy amin'ny fitonjato ary misy ny amidy amin'ny dimapolo sy fitonjato ka eo anelanelan'izay zany vidim-bary amin'izao fotoana zao zay tapaka tao anatin'ny fivoriana ary anisany mitondra fafampo ihany koa ny mpivory zay zavatra zay fa tsy hoe sanatria ny vavana no didiko fe lehibe akory ka hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao fa hevitra no napedina ny jerena ny andaniny sy ny ankilany. Efa mivarotra malalaka noho izany ireo mpamongady any an-toerana ankehitriny raha ny fanazavana. Araka ny tapaka tamin'ny fivolana miaraka amin'ny OMC sy mpandraramo dia mifanaraka fa dinina faratry izay mainka amin'ny vary atao fitonjato ny kapoka satria hita hoe tena mijaly ny vahoaka tatao anatin'ny 2 andro misy manitsika vary dia nanapa-kevitra zany zay fa ho amidy amin'ny fitonjato ny vidiny mandritra ny fiakaran'ny vokatra zany aloha dia ho avy koa stoko tapo dia ho amiditsika arak'izay fitonjato zay ny kapoka moa dia nizahana kapoka tena normalina tsara mba ialana amin'ny fanapotsiana vahoaka zay zany ny anton'izy ity dia manasa ny mpivita rehetra mba tonga dia anatina tiantsena mihitsy fa tsisy amidy any tokotany zany izy fa natokana ho aty amin'ny magasin ihany zay zany ny antony nanaovana an'io fitonjato ny kapoka io. Ferana tsy hivoaka ny distrika ny Andilamena ny vary ahafahana mitsinjo ny mponina amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao raha masokaka ihany koa ireo mpampiasa kapoka tsy ara-dalàna ary ho faizina araka ny lalàna velona mifanaraka amin'izany. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray tsy ampy hiadina amin'ny aretina sida tazimoka ary raboka nisy famatsiam-bola avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny Fonds mondial amatsiam-vola tsy averina hiadina amin'ireo aretina ireo fa manomboka ny taona 2024 2024 izy ireo mifanindry andalana amin'izany mitaky antoka avy amin'ny fanjakana malagasy hiadina amin'ireo aretina telo ireo fa ny Fonds mondial. Fanampanazavana. Vola mitentina 520 tapitrisa dolary novatsiny tahirim-bola iraisam-pirenena famatsiam-bola tsy averina ampiasaina manomboka ny volana janoary 2024 hiadina amin'ny aretina tazimoka VIH sida ary ny raboka raha nambaran'ny instance de coordination nationale des subventions de Fonds mondial ilaina ny antoka avy amin'ny fanjakana no io vola io tsy ampy hiadina amin'ireo aretina ireo. Anisan'ny fangatahana nataon'ny Fonds mondial zany dia hoe tsy ampy mihitsy raha ohatra ka ny subvention Fonds mondial fotsiny no entina hiadivana amin'ireo aretina telo ireo fa tsy maintsy misy koa fanampiana avy any amin'ny fanjakana izay amena anatsarana ny système résistant et pérenne en santé sy anatsarana fiadina amin'ireo aretin'ireo ka izay ny anisan'ny fangatahana nataon'ny Fonds mondial hoe tokony mazava tsara ao anatin'ilay fangatahany Madagasikara hoe aiza ho aiza ny abetsahan'ny ny antoka hoentin'ny fanjakana malagasy zany hiadivana amin'ireo aretina telo ireo. Ifarana amin'ity taona ity ny famatsiam-bola nandritra ny NMF3 na ny financement pour la lutte contre le VIH-Sida à Madagascar dans le cadre de la subvention série 3 izay nazahoany Madagascar vola tsy averina manodidina ny 20 tapitrisa dolary raha ny tatitra ny 500 amin'ireo fandaharana asa no vita. Rehefa zoina tsara ny taratasy nalefan'ny Fonds mondial dia misy ny atao hoe priorisation ka tsy maintsy izay maika no atao voalohany, tsy maintsy izay betsaka marary no atrehana voalohany. Misy ohatra ny dépistage an'ny VIH na fitiliana ny VIH izay hitantsika fa somary niakana tao aorianan'ny pandémie ny Covid-19 dia arakarak'ireny situation an'ilay aretina tsirairay avy no anaovana ny fandaharana hoe iza ny alefa aloha, iza ny ao aoriana ka izay mandritra an'ilay dialogue pays na le fikaroan-kevitra eto anivon'ny firenena no anaovana an'izay priorisation zay. Tanteraka androany araka izany ny fanambarana momba ny famatsiam-bola tsy averina avy amin'ny Fonds mondial 2024-2024 ny tatitry ny CCM izay natrehan'ireo solon-tena ny fiarahamonim-pirenena ny fanjakana ary ny mpiara-miombonantoka. Mialohan'ny anarahantsika ny vaovao mahakasika ny fiangonana Jesosy Mamonjy sento-kelintsika ao anatin'ireto doka-barotra ireto. Ndawary.
ta télé fibrée. Voilà un vrai cadeau de Noël. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, sa fibre numéro 1 Malagasy. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika niverina indray ny 10 eo amin'ireo ampino ao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Androany mitaky ny idiran'izy ireo ao amin'ny fiangonana anatrika ny fitaovam-pivavahana ireo mpino izay avy nisitaka teo aloha saingy tsy nanaiky izany ireo izay efa atao anatiny karaikitra ny fifamaliana mitoetra ny ahazahoana ny fiangonana Foibe Jesosy Mamonjy eny Ankorondrano hoy ireo mpino fanadedena. Nisehoana fifamalena indray teo amin'ireo mpino Jesosy Mamonjy Androany. Tonga teny amin'ny Foibe Ankorondrano ny hariva teo. Ireo mpino tsy nanaiky ny valipifika nisitaka volana vitsy lasa zay. Zay sakana laisany pity laisany io zay tadidio atsika tokony rehetra dia vera safan laisany io baraka vena aloha dia samika rehefa ivavaka dia midiry rehefa sanana ny olona falaotoa dia nangataka ny hiditra tao amin'ny fiangonana izy ireo saingy tsy nanaiky ny efa tao anatiny. rehefa hiditra nareo ivavaka miditra ao rehefa tsy hiditra nareo mandeha nareo azonareo zay manisa le gazety vaky ny ady raha nambaran'ireo mpitarika ny hetsika mpino tsy mbola milamina ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Tsy marina le filazana fa milamina izay. Manomboka androany retany rendanitra za mitarika ny hetsika ny mpino miady amin'ity fahavetavetana sy faratsiana tao Pasteur Raymond ty tsy hijanona intsony manomboka androany satria efa tedavy le izy tsy anaiky raha tsy azonay Ankorondrano izay no miteny an'izany dia tsy maintsy tanteraka izay vao mijanona izay atreto anefa na niditra ato am-piangonana ato raha misy fisavana ary sakanana izay hiditra ato izany ve ny atao milamina tena miangavy ianareo mpitondra fanjakana izay mba azereo manokana ity Jesosy Mamonjy ity mba azereo manokana tompoko fa ity Jesosy Mamonjy ity dia misy fetraikany amin'ny fitondram-panjakana io ny filaminana ity Jesosy Mamonjy ity tena teniko izany tompoko. Ankilany misokatra ho an'ny mpino rehetra ny fiangonana Jesosy Mamonjy raha ny fanazavan'ny filoha lefitry ny BCP ao amin'ny Foibe. Logika be izy ary normal raha toka manana ny version-ny izay mety au contraire ny réalité ato anatin'ny Jesosy Mamonjy. Fa eto zany dia tianay milaza sy manambara hoe milamina Jesosy Mamonjy mandeha daholo ny zavatra rehetra ny célébration ny resaka fankalazana naterahanmpamonjy zao isam-piangonana dia misesy tsara reto programme reto oui normalement raha ohatra hoe hamonjy culte moa ny andehanana eto tranon'Andriamanitra ity
tranoko Jehova natao hoe trano ivavahana ho an'ny firenena rehetra azo atao zany ary zay ary miantso azy ireo mitona azy ireo mihitsy zay a tongava mivavaka tongava manompo an'Andriamanitra mahafinaritra ne zany hoe miaraka mivavaka miaraka manompo an'Andriamanitra zany e itony etsiky ny mpino izay tsy mankasitraka ny valim-pifidianana taorian'ny zava-nisy androany ho iatrany ny fanazavana mandram-pahafahana izy ireo mivavaka sy miditra malalaka ao amin'ny foibe ny fiangonana Jesosy Mimonjy etsy Akorondrano. Lafim-baovao hafa kosa indray ilaina ny fitodiana amin'ny fampitomboana ny vokatra kakao vokatrina eto Madagasikara ho ny groupement des acteurs du cacao hiatrehana ny tsena iraisam-pirenena azo atao fa ny mampitombo ny vola miditra ao anatin'ny kitapolam-panjakana amin'ny alalan'ity vokatra fanondrana ity raha toa ka avoazina avokoa ny azo izay efa mananika ny 10 taona amin'izao fanampanazavana hoentiny onona saina. 10,000 taona isan-taonio ny vokatra kakao naondrany Madagasikara nankany ivelany raha tao anatin'ny roatona farany izay nampiditra vola mitetina 420 tapitrisa $, tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ambany ny tany kakao aondrany Madagasikara hoarina amin'ireo firenena afrikanina eo amin'ny larana fahafito maneran-tany no misy antsika raha ny tany fanondranana na izany azy isany manana ny kalitao tsara indrindra maneran-tany ny kakao avy eto Madagasikara ka nahazoana ny label Cacao Fin avy amin'ny International Cocoa Organisation. Vinany groupement des acteurs du cacao de Madagascar na ny GACM ny anavony hazo miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka saingy ilana vahana ny fomba ampitomboana sy anapariana izany. Ny fotobolontsika zany zao efa anoany amin'ny 10 taona anoany daholo efa antitra zay na le tapamokarana aza efa manomboka tsiotsony amintsika miteny zao zay nilozanay any atsany efa mandeha ny fanaparitahana an'izay zanaka kakao zay mo fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola amin'ny projet PIC na matsy vola azy hoentina anapina ny tantsahatsika ny dingana voalohany 80,000 ny tanjona amin'ity taona ty zany 80,000 jeune plan niteraka ady hevitra be izy io makasika ny fahazahoana an'izay fanazana tsy zany mbola ao anatin'ny ady hevitra izy amin'izao fotoana zao fa misy fandraisana anjaran'ny mpamboly zany ao satria misy nitoetsy nany aminay any avaratra any zavatra rehefa omemena fotsiny zay ka tsisy tambiny dia tsisy miraharaha. Amin'ny ankapobeny ireo amin'ny vondrona Eropeana no mandray ny vokatra veto amintsika ary izy ireo no manodina izany ka mandefany amin'ny firenena hafa fa nambapetraka ireo mpandraharaha sy mpisehatra amin'ity volo fanondrana ity ny ampiakatra ny vokatra hatramin'ny 10,000 taona atao anatin'ny roatona saingy miankina amin'ny tohana avy amin'ny fanjakana no anatratrarina izany na tsy. Ilaina ihany koa ny fananganana orinasa anodina izany eto an-toerana mialoha ny anondranana azy fa tsy ihany amin'ny akora fototra fotsiny ihany. Atsaraina ny fomba famokarana raha amin'le surface ambolena. Raha ny 1 hektara zao eto atsika eto a Madagasikara, ny 1 hektara manodidina ny 700 kilao eo ny vokatra anatin'ny 1 hektara anatin'ny taona ray. Mbola azo atsaraina io nefa tazomina le kalitao. Dia miezaka koa tsika amin'izao fotoana zao manitatra an'le vokatra kakao atsika fambolena kakao atsika any amin'ny faritra hafa. Ezana tsy andefa vokatra tegna izy voana kakao fo tsika fa mbazahantsika ahoana ny afana manodina zany tsikelikely eto mba azahoan'le tanora na lahy izy na vavy antonasa dia isany magnampy ny tanora koa zay am'izay dia manentina ny zareo mba afaka sehatra any amin'izay resaka tsara fanodinana le vokatra. Ny ao amin'ny distrika Anambanja no mamokatra ny 7,600 ny kakao aondrany Madagasikara mankany ivelany amina velaran-tany manodidina ny 3,000 hektara ary manodidina ny 3,000 isa ihany koa ny mpamokatra izany eny fotony. Ilaina ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena izany eto Madagasikara ahafana mampitombo ny vokatra. Eo ihany koa ny fanaraha-maso amin'ny fanajana ny kalitao izay isana mampiavaka antsika maneran-tany. Ankoatra ireo ny fanavaozana ny azo sy ny fanamorana ny fisitrahany tantsaha izany. Vina izay tsy ho tanteraka ny sehatra tsy miankana irery fa ilana ny tohana sy ny fahavononana avy amin'ny fanjakana. Ankoatra izay, andray anjara amin'ny andiany faharoa amby roapolo ny Salon International de la Restauration et de l'Hôtellerie ho tanterana any Lyon manomboka ny 7 janoary izao i Madagasikara. Fotoana izay ampiratina ireo solotena malagasy ireo vokatra ahafantarana ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Alotra fifanaraha-piara-miasa vaovao amin'ny orinasa QMM ny fanjakana malagasy mba hitsonjovana ny tombotsoan'ny Madagasikara amin'ny fitrandrana fasimansy any Atolaniazo misy ihany koa ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana ambony sy fanafonana didy mpanjakana nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Fanampanazavana.
Ifarana ny volana febroary 2024 izao ho ny febitaona 2020 taona hafitrandrahana afasimaintsy ataon'ny orinasa QMM. Anolotra fifanaraham-piaramiasa vaovao amin'ny orinasa QMM araka izany ny fanjakana malagasy hitsonjovana ny tombontsoan'ny Madagasikara ao anatin'ny hafitrandrahana ny afasimaintsy ao Taolagnaro. Nanomboka ny volana janoary 2024 no efa nisy ny komity hitambarana teo amin'ny Rotota ka nisy ny fivoriana manokana no tanterahin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny ministry ny arena ankibon'tany sy ny loharanokarena strategiaka ary ny solotena avy eo anivon'ny QMM. Tapaka fa anova lalàna vaovao ifehany fifanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa ary mandritra ny fivoriana ara-potoana ny parlementaire no anaovana izany. Nakatoavin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa fa ny anaganana trésorerie principale manokana ho an'ireo atetikasa nazahoana famatsim-bola avy any ivelany. Ankoatra ireo teboka lehibe ireo, nisy ihany koa ny fanendrena tompona ndraikim-panjakana maro samihafa sy ny fanaofanana didim-panjakana nandritra nyty filan-kevitry ny ministra omaly ity. Na sy panamboarana ny sapan'ny fandidiana ao amin'ny hôpital lehibe CHRR Vakinakaratra ao Antsirabe, tetika izay natao hanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana andraisana ireo marary tonga eny amin'ity hôpitaly ity. Ka tamin'ny alalan'ny fiara-miasa tamin'ireo mpiara-miombonatoka no nafanana namboatra izany. Fanampanazavana. Anisan'ireo hôpitaly lehibe ara-panjakana mandray tanan'ireo marary eto amin'ny faritra Vakinakaratra ny hôpitaly Atsimo CHRR eto Antsirabe. Maherin'ny 17 taona ankehitriny ity hôpitaly ity ary misy ny tetikasa iarahana amin'ireo mpiara-miombonanto ho fanatsarana ny fotodrafitrasa izay efa taona maro no tsy nasipana vaozana hoy ny tompona andraikitra. Ny sampana fandidina no nasipanamboarana tanteraka, anisan'izany ny bloc opératoire. Izao no natao dia ho fanomezana fahafapo an'ireo marary sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa ary tafiditra ao anatin'izao fanatsarana izao ihany koa ny sampana fameloman'aina, ny salle de réanimation ary koa ny polyclinique médecine. Efa nisy le toerana fandidiana sy efitrano marary any amin'ny toeram-pandidiana fa fanatsarana no ilaina, izany hoe réhabilitation zany sy fampitaovana mba ho azo antoka tsara ny efitra fandidiana amin'ny kalitaon'ny asa sy ny tolotra ao amin'ny marary efa mba mitombo izao ny isan'ny olona manantona ny hôpitaly dia efa tranainy ihany no fitaovana miasa eto dia izay indrindra no niarahana tamin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny fampitaovana hoe fandidiana azo antoka izay ny any amin'ny sehatra fandidiana. Dia ankoatran'izay ry zareo manorina dia atao amin'ny teny baiko hoe salle de réveil famelomanaina izany ho an'ny olona avy didiana sy manatsara ny service de réanimation teo aloha. Dia ny efitrano fandraisana marary any amin'ny chirurgie koa sy ny aty ambany aty amin'ny polyclinique médecine dia voakasika fanamboarana. Na dia eo aza ny fanamboarana izay atao dia mitohy hatrany ny fandraisana tanan'ireo marary eto anivony ity hôpitaly lehibe eto Vakinakaratra ity. Efa nisy ny lamina manokana natao amin'izany hoy hatrany ny tompona andraikitra. Ny amin'ny volana jona any zany efa vita ny asa rehetra kanefa marihana fa tsy manakana ny asa fandraisana marary, fizahampahasalamana, fiterahana, fandidiana sy ny zavatra rehetra fitarafana izay efa asa andavanandro eto aminay izany fanamboarana izany. Fa manao fandaminana izahay dia mety izy kely fa ny elingelenana ho amin'ny mpampiasa ny hôpitaly nefa miezaka foana zany izahay miazona an'izay tolotra tokony ho amin'ny marary izay dia tsy mitsahatra zany raha hoe misy ny fanamboarana fa mitohy foana ny asa rehetrarehetra na manodidina ny fandidiana zany na ny fiterahana na ny fandraisana marary amin'ny ankapobeny. Araka izany tena tomboka ny alatsinainy fa 5 volana janoary 2024 lasa teo ny fanombohan'ny asa fanavaozana sy fanatsarana ny sampana fandidiana eto amin'ity hôpitaly lehibe CHRR eto Antsirabe ity ary hovinanina mandritra ny enim-bolana ny fahavitana izany. Nanamarika ny andro ny manamboninahitra avokoa ireo manamboninahitra mandrafitra ny fololon-da malagasy rehetra manirana ny nosy androany. Ny taona 17 sy 700 no nanomboka izany ary efa misy ny fomba fanao rehefa mankalaza izany. Fanampanazavana. Tafavory teny amin'ny Akmila Antsirabe avokoa ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny fololon-da malagasy ho fanamariana ny 12 janoary andron'ny manamboninahitra. Manana adidy lehibe amin'ny fitandronan'ny filaminana ireo manamboninahitra hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Manana zany toetra manamboninahitra zany satria zany manamboninahitra zany dia misy adidy ao anatin'izany
misy tamberina didy eo anatin'izany misy tamberina ndraikitra eo anatin'izany ary indrindrandrindra nakinina amin'ny foloalindany fiarovana ny fiandrianam-pirenena nakinina amin'ny foloalindany fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary zany iraka samihafa zany dia iraka ngezabe izay mahatandroka ary nivozona ny foloalinda malagasy ankehitriny dia maro ireo tranga samihafa indraindray mety mamitohina ny filaminam-bahoaka ary zany antony zany indrindra dia rahina tanteraka ny foloalinda miara-miatrika an'izany miaraka amin'ny vahoaka malagasy manao ny aintso zavatra ihany koa eo amin'ny fitandronan'ny filaminana ary indrindrandrindra mitandro ny fiainam-bahoaka ary mitandro ny fihavanana sy ny fifamatorana amin'ny atin'ny fihavanana eo amin'ny vahoaka malagasy. Ny 12 janoary 17 no niditra ny mpianatra manam-boninahitra Anjiany voaloha teny amin'ny akademia miaramila Antsirabe izay nisalotra ny anarana N ary teo no nanomboka ny andron'ny 12 janoary ho andron'ny manam-boninahitra. Dia vazaha daholo ny encadrement na amin'ny mpampianatra na ny olona rehetra tao anatin'ny sekoly na molavola ireo mpianatra manam-boninahitra. Nandeha moa ny fotoana dia tamin'ny 12 janvier 1967 dia nangataka fanovana kely zany ireo mpianatra manam-boninahitra ireo ary ny Ombomanga izay lolararana mitarika ny andiany rehetrarehetra moa le ataontsika hoe Ombomanga dia ny generaly Ramandazafy Louis Arthur no nitarika an'izany. Dia teo zany nanapakevitra ireo mpianatra ireo nanao hoe aleo indray aloha mba programme anay no atao androany fa tsy le programme efa mivolavolainareo. Dia nisahotaka moa satria tsy fomba miaramila zany misy ny famalinany baika atao zany ao anaty kazerina dia kanefa nanaiky zany ireo encadrement. Nisy fiatraikany ny fisian'ny fiakorotana sy ny fitsipadian'ny fibaikona nandritra izany fotoana izany raha ny fanazavana. No ny arivany andro zany rehefa tanteraka somatsara nitsaka ny sy andavany le fibaikona mivadika dia natsona ihany le membre en-carré na ny efajoro mpitarika dia nosazina fa ny ekenany nataony tamin'ny andro atoandro fa ny riva dia nisazina izy ireo. Ny fian'izay rehetrarehetra zay moa zany dia endriny anankiray sy fombafomba tanterahana ampitaina amin'izany any arina moa zany le hoe zavatra lehibe le izy na dia misy ary ny fandrosoana na dia misy ary ny zavatra isan-karazany mivoatra eto amin'ny firenena dia tsy tapaka mihitsy zany le hoe isan'le atao hoe fifanajana misy eo amin'ny andiany zoky sy ny andiany zandry zay zavatra zay ary ny tanjona goavana tena goavana moa anatiny dia ny fifankatiavana ny fifandraisana dia ny fifanajana ao anatin'ny tontolo andro anankiray ary entina iaina mandava ny fiainana mihitsy zany ianan'le manam-boninahitra. Lasa fomba fanao teo anivon'ny foloalinda malagasy araka izany ny manamarika ny andron'ny 12 janoary. Azakazaka ara-piralahina no ananamarian'ireo manam-boninahitra izany ary saika hita tamin'ny faritra maro ny fanatanterahana izany. Mialohan'ny idirantsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena misedra olana isan'andro no ny fitohanan'ny fiara ireo mponina Enitosy sy ny manodidina miakatra aty an-drenivohitra. Manoloana izany komuna miisa 3 no nifandrimbona tamin'ny fananganana fitaterana vaovao amin'ny alalan'ny bajaja anafainganana ny tian'ireo mponina. Fanampanazavana. Tsy misy tsy mitaraina vokatry ny fitohanan'ny fiara saika ho isan'andro ny ankamaroan'ny mponina Enitosy sy ny manodidina manohy ny fitadiavana an-drenivohitra. Manoloana io, misafidy ny andeha bajaja miainga eo amin'ny kininina be hatrany am-pasika avokoa ny ankamaroan'ny olona ary eo indray vao mandray fiara fitaterana mihazo an-drenivohitra ialana amin'ny fitohanana. Ny fisian'ireo bajaja raha teo izay isany manampibetsaka amin'ny filan'ny mponina no manala ihany koa ny fahasahiranan'ireo mpandeha manenjika fotoana raha ny fanazavana. Mety ihany le izy aloha akaiky le izy dia moa vetivety ke fa tsy mitratany embouteillage tonga ny manana dia fa ela mandeha aminy tsy atahorana fa ny lalana fotsiny izao no ohatra ny kodanina be le izy dia mila mbola tsara le izy zany kodanina be le lalana. Mazaka olona misy 12 ny bajaja iray Enitosy raha misy 20 izy ireo no miasa mampitohy ny kininina be sy ampasika raha malalaka noho ny tsy fisian'ny fitohanana. Misedra olana noho ny faratsiany lalana ireo mpitondra bajaja mampitohy ny kininina be sy ampasika. Antony atsony reto farany tompony andraikitra hijery akaiky ireo lalan-dratsy. Zany lalana iny zany tena raha mety hoe tena ratsy
hoe raha mba mety moa zany raha mba misy hoe azo atao dia mba fangatana zany le lalana mba tsarainy satria le lalana ratsy manimba an'le fitaovana nefa le fire tsy dia afaka hiakatra firy dia any no tena itoeran'ny fatiantoka any am'le fahasimban'le any dia misy fotoana koa indraindray ny taxi be vao maraina na hariva zany mangalatra kely mandeha amin'ity koa indraindray nefa ty zany mba tsy tarazy an'izao zay mba nahatonga anay hoe aloha amin'ity satria be mpandeha tongotra be ty dia zay no nahatonga hoe amin'ity ny andeha ho any commune zany efa lefa ihany zany satria efa misy karazana participation kely aloha fanaizana tsy zany moa raha misy ny mba afaka tsy haiko any amin'ny ambaratonga ambony any mba afaka mikarakara tsy dia voatero any commune satria zay tsy navoaka malagasy tokony mba hanana an'izany soa zany manomboka amin'ny 4 ora sasany maraina ny asa fitaterana ho an'ireo mpitondra bajaj raha amin'ny 7 ora sasany alina kosa ny famaranana hatreto tsy mbola nisy ny fiakarany sarandalana fa mijanona ho 500 ariary zany raha fanazavana commune misy 3 ny commune fiombonana commune Bemasoandro ary commune Ambohidrapeto no nifandrimbona tamin'ny fanampiana ity fitaterana vaovao ity ifanaraka amin'ny filan'ny mponina manodidina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ny sisy ny rivo-doza atao California nanomboka ny fiandohany ity taona 2024 ity vokany miisa 20 ireo namoniny noho ny fiatondradrano sy ny fiotsahan'ny tany any antoerany mitohatra ny kosa ny rotsakorana izay ahina ho dibo-drano tanteraka ity firenena ity fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Dibo-drano ny tanànan'ny California amin'izao fotoana taorian'ny rivo-doza ny fanesy ny fiandohany ity taona ity ny tafio-drivotra mahery vaika izay nitarika hatramin'ny fiotsahan'ny tany fianjeran'ny hazo ary natonga ny tondra-drano manerana ny tanànan'ny California ka namela tokantrano manetsy ny anaty aizina noho ny fahatapahan-jiro raha mitony abetsany ny tany rotsakorana ahina ho divo-drano ihany koa ny tetezan'ny West Sacramento ao Rio del Mar morontsiraka California mameno fasika amingony ireo mponina ahafana manakana ny fidiran-drano ankilany tsy afaniala tamin'ny tondra-drano ihany koa ny lalan'ny Montecito tanànan'ireo olo-malaza ao Los Angeles rivo-doza misy 7 ihany koa amin'izao fotoana no miodiody ao California ka andrasana ny 18 janoary ho avy izao raha nambarany gouvernoura ao an-toerana tsy ahivina faritra maherin'ny 10 ankehitriny no tafiditra anatin'ny faritra ny arambony raha ny tombana nataony sampana vonjy-taitra mitentina hatrany amin'ny $100 ny fahavoazana vokatra ity rivo-doza atao California ity. Dia izay lafim-baovao izay tompoko lasy tompoko vavy no entinay mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ankasitrahanay ianao tena tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.